noho ivavakisika. Tsy hira fehira tompo izany ataonay izany, fa ny sainay manontolo, fonay manontolo, ny fiainanay manontolo, tsy anay intsony fa anao, fa natolotray teo an-tananao ary azonay antoka tsy misy maharombaka izany efa natolotra eo an-tananao izany. Tsy mpanapa-kevitra ny fiainanay intsony zahay, fa ianao manapa-kevitra, ianao manolo-tsaina. Ko raha iaino ny teninao izao tontolo izao zahay, mangataka famindraam-po tompo no ny famelan-keloko efa nomenao anay mba hamenoanao anay amin'ny fananao masina, fa tsy misy saina, tsy misy fahalalana, tsy misy fahatakarana afaka handray ny teninao raha tsy omenao izany. Ko mitenena tompo fa miaino anao zahay mpamponao ny aminao Jesosy Kristy. Amen. Tia teny fifonako amin'ny tompo lazaiko aminareo mba hanitsikony fandaminana. Ny hevitra ny tenako mbola matanjaka be aho, ary hitanao ny azakazaka aza tamin'ny 28 février eo izy na hoe tena mbola matanjaka ty pasteur, zao ve ny sotrono fa efa antitra. Dia rehefa namaky taminareo ny fandaharany fa ny herinanomasina teo efa nisy fandaminana taonay hatramin'izay manaraka ny fandaminana nodritra isa-taona tsy misy miala-tsiny. Dia rahantsika izany tsy mianatra isika miala-tsiny ny masina. Miala-ady zany miaraka amin'ny tanketsa, dia makaina kely ny alatsinainy, dia talata indray mianatra, dia makaina kely miaraka amin'ny mpira zokony, dia ohatr'izany antitrao. Tsy manao fiteny azy inona, tsy manao kirinantitra efa fa ekeny zany a matoa sinan'izany fetra zany amin'ny asa dia ilainy zany. Aminareo ry havana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany, mpahavanareo mandray zao afatra nampitolay ny tompo ahy amin'ity alahady farany amin'ny fifadiana. Zay le kalemy fitandreman-tena fifadiana, hoe mampiorona ny mino ny fizaratoetra. Dia Ipetera ilay apôstôly voazaratoetra miteny amintsika nonakako ny toriteny. Tamin'ny fianaranay katekomena tamin'ny herin'ny fa tsy omaly no nianatra momban'ireo apôstôly zahay eo katekomena. Zany fianarana ihany, tsisy hoe voasoratra anaty boky rana nanoratra azy dia inona rana vakina, fa tady eo anaty baiboly eo inona ny lesona tsara ho an'ny ankizy. Mampitaha any Petera amin'ny apôstôly rehetra. Nampitahainay tamin'ny Jodasy Petera, nampitahainay tamin'ny Paoly Petera, nampitahainay tamin'ireo apôstôly namany Jaona, leo akaiky ny tompo mandrakariva i Petera. Dia hita teny amin'ny fiainan'ny Petera teny zany nizahan'ny tompo toetra azy. Fantatrao tsara nefa fa zany apôstôly Petera zany mamaky ny Jaonanao matitoko fa 10 ianao, dia mitanisa ny anaran'ireo apôstôly i Mattio apôstôly. Sarovo zany i Mattio apôstôly mitanisa
ao ny matitoko fafolo io hoe reto avy zany mpianatry ny tompo zany reo apôstôly izany voalohany hoy Matthieu voalohany Pétera le numéro 1 des apôtres hoy izahay catéchumène fa hitanao tsara za toetritoetra amin'io raha miteny izy ndray andro ataony olona ho izy moa zanak'olona izy no teny Pétera no teny hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra ve tsy avy aminao zany Pétera fa miraiko zay an-danitra nanambaranao zany fa hamarinana tsy azo osongosonona zany tampotampoka eo rehefa nilaza Jesosy taorinany zany fanambarana lehibe nataon'ny tompo zany Pétera zany fa tsy maintsy hiakatra ny Jerosalema zanak'olona hoy Jesosy dia atolotra eo tanan'olona ary ho voina sanatry aminao zany tompo hoy Pétera tsy ho aminao mihitsy zany hoy Jesosy tamin'ilay nazany hoe tananao lobela tananao no matolotra anao ny fanalaidiny fanjakany lanitra tampoka eo makanesaky voko Satana fa tsy mihevitra ny an'Andriamanitra anao fa ny an'olona ihany Pétera ilay mafy be zany vakina zany ka mora kely mandray an'izany fa raha ianao mitondriny Jesosy hoe makanesaky voko ny Satana mafy be zany ianao ve afaka tondrenao hoe Satana ngamba iny ianao dia mirifatra dia lasa anao dia za tsy ho any am-piangonana intsony fizatoetra mamay zany nanjao ty apôstôly amboary kely feoko zany kaikitra sofina be zany feoko zany za efa kely feo izy koa mbola maranitra dia marary be ny sofiny vitonton miaina am'izany teny amonon-drano Jesosy miantso miantso mpianatra izy mpianatra Pétera dia hitany tokoa dia mba lasako izy nanino nakely amonon-drano mpianatra izy tena gagabe mba mandeha izy dia mbony amonon-drano ty aty zahay mandeha amonon-drano fa navelan'ny tompony tsoka io rano nalehan'ny apôstôly io nino nirivotra dia tsara fa zany rivotra zany ambany fahefany Jesosy zany navela mitsoka ny rivotra dia nanino Pétera rivotra tonga dia mpanarato nefa tsy mahay milomano ohatry ny batao latsa ohatry ny ianao le tonga tany matasoa tetsy manofosely zany dia any ambany any latsaka fizantoetra zany tena misedra tompo ty Pétera ty tonga atrary amin'ny zaridaina ny Getsemane reo ny olona tonga dia samotra ny Jesosy teo akaikin'ny Jesosy teo mihitsy lay mpanompon'ny mpisorona be isakany ananazay Malko tsy tadidiny Pétera koa le teny Jesosy tamin'ny tany hoe makanesaky voka ry Satana fa ianao mihevitra ny olona fa tsy ny an'Andriamanitra hitany teo Malko dia samotra Jesosy katsamany tamin'ny sabatra ny sofiny mbola le fihetsiky Pétera hiarony Jesosy ihany zany mitsehoseho zany mbola fizatoetra ny Pétera ihany amin'ny fanarahany Jesosy io zany mitrano zany avereno mitoerana ny sabatrao ny Pétera fa moa tsy fantatrao fa raha izao no angataka amin'ndraiky dia angiraka multitude d'ange anjeny amin'ny rivo Andriamanitra raiky iava fa ahoana mba tanterahana ny famonjeny raha anao zany ny raiky avereno mitoerany ny sabatrao fizatoetra ny Pétera zany tsy ala aminao mihitsy ao nahatrano fahafatesana azy hoy Pétera teo nao avany Jesosy azy milaza aminao aho maneo Pétera fa mbola tsy hanena koa ny akola dia handahay miteny tsy afatatra ianao tsy fantatry zany lelana zay eo zany miteniteny foana anao raha matoa ty tsy fantatry zany kokokoko naneno ny akoho taika ny sainy Pétera fizatoetra ny Pétera io mijery an Jesosy iny Jesosy mivoaka avy tao amin'ny tranony mpisorona be todika moramora tany any tsavanao ny teniko Pétera
gogogogo ny tomany petera tena mifona afanaboky fotsy ny teny anako zany ka zatia avy nandaranao intelo be zao fa tsy mananao tahaka nataony Jodasy koa sisy tam'izany hoe satria mandala Jesosy dia lasa niala teo dia nandeha nanatro tena tahaka nataony Jodasy tany amin'ny saka lay ikaradoko fa mifony izy mibebaka izy mba afany maefa lay toerana lay andraikitra nametrany tompo azy lohany apôstôly le numéro 1 des apôtres no zava-toetra ty lelan'Andriamanitra ty tonga hatraty amin'ny fitsanganana toko tamin'ny maty mbola tantaranetsika amin'ny pasika dia tsy tantareko zatratratra tamin'ny pasika fa ny tsy voalaza ao soratra masina fa ty amin'ny tantaram-ponao zany apôstôly zany mbola maranitra ihany feoko zany fa nafana dia nafana ny falenjena tao Roma tamin'izany dia dia andositra hiala tao Roma ny apôstôly Petera efa lasa mihitsy izy mifanena tamin'ny lehilahy anankiray nanontany azy tao toy ivelany tanàna toy ahoaiza anao Petera mafana dia mafana ny fanenjena tovitovy ny teny Isaia Elia tamin'izany fotoan'izany hoe andeha nandositra tany mety ambohitra tany Elia dia nanontaniany tompo hoe fa taiza raha ho aiza anao Elia mafana dia mafana ny foko hoy Elia mafana ny fanenjena ao Roma hoy Petera ka lehiahnao andositra hoy Petera dia namaly azy le lehilahy nanontany azy hoe rehefa tsy manaiko osamborony mbony amin'ny asojaliana anao Petera dia zaho mandeha naiky hofombony fandroany amin'ny asojaliana izy teny Jesos todika Petera tsy hitany Jesos naleny olona eny izy miverina nankany Roma teloka telo nalevina ao ambany basilique de Saint-Pierre ao Roma io ny apôstôly Petera fisa mitoetra mamay tahaka zany nandalovany ty apôstôly ty zany afahany teny afahany teny eto amin'ity taratasiny ty hoe fa isaorana ny Andriamanitra raha iny Jesosy Kristontsika zay teraka atsika indray araka ny abeny famondrampony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny fitsanganany Kristy tamin'ny maty ho amin'ny lova tsy mety siny tsy misy loto tsy mety levina voatahiry any an-danitra ho anareo zay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena zay fa vonona haseho any am-paradis zany ravoravonareo na dia palahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy misy zany ravoravonareo na dia palahelovina vetivety amin'ny fakapanahy maro samihafa raha tsy maintsy misy zany manina fakapanahy tsy maintsy misy aza vaina le tsy maintsy tsy hoe Andriamanitra ty atahory ianao dia avelany ianao alainy dia volo fanahy vavovakitsika tamin'ny Jakoba toko voalohany teo fa tsy Andriamanitra tsy makafanahy io izy zany makafanahy io dia volo efa nakafanahy hatramin'ny Jesosy izy Matthieu toko faefatra Luka toko faefatra i Jesosy aza nalaim-panahy zay vao mahazo mandeha manao miasany ka ianao ve anao fa n'Andriamanitra tsy ho zany toetra fa tsy ho alaim-panava zay tika le tsy maintsy Jesosy tsy maintsy nalaim-panahy ianao koa tsy maintsy alaim-panahy tady teo zany kristianina ianao zanak'Andriamanitra ianao aza mialaala-pa eo vo mamaimay fampona dia mitsoka fakapanahy velany toko miatry reny miarety vola zay na tamin'ny andiny faharoambiany folo tamin'ny famelakelika teo sambatra zay maharitra fakapanahy zany hoe tsy azo lazaina hoe sambatra anao raha tsy miaritra fakapanahy fa reny fakapanahy reny hoy Jakoba raha lany tompo io le pretapo io na fantatra tsara ny fiainany Jesosy tao an-trano tao reny fakapanahy reny hoy Jakoba relatif arakaraky ny filanao sy zay fitapitaka anatinao ao
Enni X1 tsy mitovy ny X2 tsy manany azy fantary devoly reny ary avelany tompo fantary devoly mitsy reny bakany fanahy ianao tsy maintsy alay-panahy ianao fa lay apôstôly nampitahinay tamin'ny Betely Paoly apôstôly mafimafy nampalikenany jiosy ny maha-apôstôly Paoly io ny critère apôstôlika vakinay tao amin'ny catéchumène normal tesanao asan'ny apôstôly toko voalohany andiny faraika amby roapolo nahitany Jesosy niditra sy nivoaka niaraka tamin'ny mpianatra teo nahita nanaovany Jaona Batisa any Jesosy nanaty maso ny nampiakarana Jesosy any an-danitra zany natao hoe critère apôstôlika raha nanaty an'io ny olona dia azo fidina ho isan'ny apôstôly Paoly tsy fantatra teo izy tamin'izany mbola fariseo izy tamin'izany fa na tsy tompony sehony Jesosy hainao tsara ny tantara asan'ny apôstôly toko fasivy asan'ny apôstôly toko faharoapolo asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo namerimberena ny apôstôly Paoly zany niona tamin'ny Jesosy teny an-dalan'izany ia nazo fahefana avy tamin'ny mpisorona be hoany Damascus nisy razavana mamirapiratra avy tany an-danitra nisy feona ny tany aho hoe risaoly nahoana ny manenjika ahy ianao isaoly kaiky azafady zay humoriste zay ampianarana zany zay rehefa mitoro teny mampiasa humour mba tsy atory olona miaino teo dia ampiasana humour mba hanaitaitra azy tsy matory mihitsy na adondray mitoro teny tsy matory mihitsy ianao niona tamin'ny Jesosy mitenena Jesosy na dia tamin'izy efa-nitsakana tamin'ny maty i Paoly dia natriny ny raha anao niasa ny apôstôly nitory filazantsara ary tsy nisy navita mihoatra ny nataon'ny apôstôly Paoly io apôstôly rehetra zao rehefa vakinao ny Korintiana toko fahafolo ndao vakina fa mety be ny mamaky an'izany Korintiana toko fahadimy-ambinifolo fa mianatra ny fanampony apôstôly ny tena mirehitrehitra ohatr'izany Korintiana toko fahadimy-ambinifolo andiny fahafito rehefa afaka zany dia niseho tamin'ny Jakoba izy dia tamin'ny apôstôly rehetra ary farany izy rehetra izao zay tsy toy ny tonga volana akory dia manisehony ko fa izaho dia ampany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao any ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra niara-niasa tamiko nanina mihoatra noho izy rehetra izy niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho hoy ny apôstôly ina zany niasa fatratra zany tsisy fiangonana na iray aza natsangana zany apôstôly Pétera zany le numéro 1 des apôtres n'a même pas édifié une seule église tsisy manena apôstôly Paul zay tany nalehany rehetra fiangonana tany anankiray fiangonana reo fiangonana hitantsika ao anatin'ny filazantsara ao amin'ny epistely reo ny apôstôly Paul nanangana an'ireo niasa fatratra zany apôstôly zany dia nampitaina tamin'izany i Petera zao izy miteny amin'ny fiangonana zao hoe zany no iravoravoanareo na dia mpalailovina vetivety amin'ny fakapanazy mba samihafa aza ianareo raha tsy maintsy hisy izany raha mandalo fakapanahy ianao tsy dia mora io tsy sady mandalo fakapanahy hoe marehitra ny muzika dia mandalo fakapanahy tsy vitanao zany
za toetra am'izany ihany tompo fa maninona ahy teo ianao monina mitompo eo ianao mitaraina mitompo eo malahery ampalahilofo saingy vetivety hoy apôstôly Petera fa ny apôstôly Paul nahay milazan'io Korintiana Korinto 4:17 momba ny fakapanahy efa misy lalana namboaran'Andriamanitra mba hahazakanao izany. Ny fakapanahy vela tompony iatro izany mahamay io tsy maintsy misy io maro samihafa io fa zakana dia vetivety monja no alahinovanao fa mba iravoravoanao rehefa afaka izany. Sambatra zay olona maharitra fakapanahy fa rehefa voazary toetra dia amin'izany ianao hoy poety Jakoba rahalahy mitory teo tamintsika miravoravo anao rehefa lasa ilay fakapanahy ary natao ny tompo horesinao ilay dia zao zany démarche mathématique manao mathématique dia mitady sao fomba ty résoljavana ty problème ty formule iverenana lay Jakoba toko voalohany any akaiky ny Hébreu any zany Jakoba zany za tsy mijery zany ty Matthieu aty Jakoba toko voalohany 4:10 indrindra ary ny filana rehefa torontoronony dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Io ny formule ianao mafantatra amin'ny filanao mafantatra ny fahalemenao tsara tena tsy tatiko lesika ohatr'izao nampianatra akatekomenina maly manomana andry zareo amin'ny 27 dia mampianatra manao ny fiakanjoany zany ampianarana akatekomena zany fa magagary efa tonga ty sy mivavaka avy eo tsy arano le zavatra ampianarako azy zana koa io tratranao io aza aseho olona fa aseho akanjo io lamosonao io afeny fa aza aseho olona rehefa lasa anao nandeha hita io akanjonao io hanoalika ny ambony rindran'io any ambany noalika any mipetrahany ny alavaka le son des centimètres fa loza anaka matonga atsika mamepetra ohatr' zany hiakatra ny altara ianao hiakatra eo lehilahy reo mipetraka amin'ny tabio reo dia ianao vehivavy hiakatra eo dia fa rehefa hiakatra ianao ka ratsy akanjo voatery mivavaka le lehilahy tompo aza mitondra ny fakapanahy mampitsaka io ianao a matsery ny zanako mianatra akatekomena fantatrao ny fahalemenao dia aza ankarina n'izany mitombo aza ankarina n'izany namanao mitandrina araka izay tratrao ianao fa natonga teo koa dia nanova avy hatrany hoe tena fantatro ny fahanterako tsy mahazo mizaha toetra n'Andriamanitra amin'izany mba miasa ny alahady tontony andro fantovana manontony alahady maraina rehefa avy eo miaraka amin'ny taniketsa dia rapitsy tonga dia haika tena okany dia nakaina kely reny alatsinainy io zany alatsinainy fahanterana hidraindray ny talata fa voalaza fa voasoratra dao no fampianarako etra so mietretreinao amin'izany avo amorona azy maso bokoatrany dia mba miteny hoe aiza ny pasera ny fampianarana ny talata maso efa ao vita ny talata maghirahira miaraka mikira zokondray halleluia dia bafaka ndray le ampizanana ny talata dia miditra ndray ny alarobe non alakamisy indray dia alakamisy indroa metaona amin'ny telo amin'ny enina sady mamela ny programma io mba ho tadidinao sao dia tsy voasorana sy mizanako any programma any
soa makamaikaina kely maraina tonga indray nyariva tonga ny sabotsy efa fomban-drazana tsika zay maharatsy azy tsy manao aniny sika sabotsy alohan'ny pasika sady zany makalisa otrano ny fa tsy mahazo miditra andrasana izy eo mbavaravara mbavady fa hoe ianao tady ny dada lanamody amin'iny dada matory makaina sabotsy mifanterany tonga ny pasika raikitra ny ray tolo ny fampifavara tsisy manday katekomenina tsy fa efa vita bentsy atay katekomenina tonga ny alatsinainy alatsinainy fanterana tsisy fitsangatsanganana makaina indray tratra tsy akafanan'Andriamanitra fantatro zany fanterako zany dia mitandrina zay tsara fa manaramaso an' Jesy Kristo fa mampianatra izy misy fotoana avy mampianatra an'io izy dia maka izy avy eo lasa izy mandosy zany tenivohitra any maninana izy makaina se reposer dia ny olona nahazo hanina tary amin'ny mofo dimy sy azan-dranokotaria miazakazaka ny teny tady azy aiza fantatro fa nahitanareo hanina io anaranareo ahy io i Jesosy izy io mandeha mandosy zany tenivohitra mbola masina iny olona mandeha mitady azy mandeha makaina izy io manao repos mifaizany olona mandalina no entina miady mifakapanary fa toronina rumine averimberina ho an-tsaina zay mitsaina mandrakarivo tovitovy an'lera zay Jesosy hoe matitoko fadimy nararotiny mpitoteny sy mpampianatra anankiray Billy Graham any amin'ny boky kely natao hoe la sexualité varito zany natoteny ianao hoy Jesosy volaza ataon'ny taona fa aza mijangajanga ianao liny fa fito amby roapolo fa eno amby roapolo liny fa fito amby roapolo za kosa milaza aminao hoe raha misy olona mijery vehivavy hilaza dia fa mijangajanga atao bonsady izy dia goararotiny Billy Graham nanazavany zany ao anao zany hoe miara hoe mijery vehivavy hilaza olona mandeha ny andalana ko ilainao ahoana fa ny fiakanjo ny fietsiny misy olona ndraika tena manao fietsika jejo e dia ny andalana ianao mapetraka eo tsy mieritreritra zay iny izy mandala taina ny filanao so dia mieritreritra ianao iny le raha dia tsisy nino ao andohanao ao dia voly no mandala mitondra vehivavy mieritreritra fafy iny dia tsely le filanao taitra dia voly le filanao tamina hita azy mandala une fois fa tsy nanaiky ianao vao nahita Andriamanitra aizy teo oui Billy Graham évitez le second regard vao miverina fandrono makany ianao iny taitra iny vao miverina mijery fandrono makany ianao iny ny ahatanteran'le teny Jesosy hoe nazovo mijery vehivavy ilazy dia fa tsangajanga tamin'ny sady ianao e fantatrao zany fahalemenao zany aza torotoronina aza iverena aza jerena indray éviter de second regard lehilahy ianao vehivavy mitanjaka iny mandalo iny miara voratsy akanjo ny olona tsy ataoko hoe miakanjo koa izy izy ataoko hoe mitanjaka dia nampianatra ny zanako miakanjo aho maly dia nisy mitondra anaty telefôna sariny dia akanjo alovany amin'ny 27 tata teny akanjo koa amin'ny 27 dia ahoana azo manao an'ity ve izy aho mantsy azy hoe rehefa tsy mahatsiaro mitanjaka ianao dia azo manaovana zany fiainana kristiana zany tsy resaka baiboly fotsiny tsy enjery verset biblique zany zany fiainana kristiana zany tsy fombafomba zany hoe zay vavaka eo any am-piangonana zay mihiry zay non
fa zany fiaina kristiana ianao mihitsy fantatra fa kristiana ianao, kristiana fiakanjonao, kristiana fihetsikao aman'olona, kristiana ianao amin'izay atao rehetra miaraka amin'ny namanao any. Tsy manaraotra namana, tsy manao tsy ndry falavony namana, efa resy zao mbola tsy lina ihany. Zany ravoravonareo na dia alampahelovana vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa aza ianareo raha tsy maintsy hisy zany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fisahan-toetra ny finoanareo. Rehefa resinao ifakapanahy rehefa nahay niady tamin'izany niaraka tamin'ny tompo ianao niady tamin'ireny fakapanahy ireny, tsy nitorontorononao tonga hotana izy ka vita tonga hotana izy tanteraka ao lasa maty ianao tafasaraka amin'Andriamanitra ianao zay teny Jakoba teo fa resinao zavatra izay maharitra fakapanahy hoy Jakoba, resinao ny fakapanahy dia tonga fizahan-toetra le izy. Épreuve samihafa zany, samihafa ny tentation sy ny épreuve. Éprouvena ny fononao efa zakanao le fakapanahy teo, éprouvena ny fononao hoe mandroso ianao, misy loto ianao, lazao mizaka isy mba mandroso dia miravoravo tompo ianao. Tany makivy any mandahatra hira amin'io aritana io liturjia rehefa mana alahatra le hira zao nahazo excuse raha teo ny sasany ao io kasikosy tsy fantatra mihira le izy tsy mihira io le kaiky raha tsy maheno koa ny mihira izy za mandahatra ny inona tsy atao ino le verset teo aio ny andikeo miteny an'izany karona no le fatibatitra tontolo ny andro tontolo ny herinandro mitady an'izany apetaka izy avy eo ozy le olona tsy mihira kory izy reny kely atao aneonao le firavoravonao hoe zany ravoravonareo rehefa nyfahano zatoetra ianareo mba ho fideranao an'Andriamanitra, fideranao an'Andriamanitra ho fanomezanao voninahitra azy fa resinao le divolina akafanahy anao teo ankalazanao lay Andriamanitra piaranao fa tsy navelan'olo latsaka atao ianao ka maty tafasaraka tamin'Andriamanitra. Zany nampianarin'ny ty apôstôly voazatoetra Petera tia miaraka amin'ireo teny apôstôly namany rehetra ampahirezana anao mba ahafahanao manova ny fahamarinany lo hevitra fijekema hoe mampiorona ny mino fizahan-toetra, miaritra zavatsarotra ianao, nisetraina tamin'ny zavatra mafy ianao fa resinao re satria niaraka tamin'ny tompo ianao miravoravo ampanahy ianao fa nahajoto niaraka tamin'ny tompo dia mideran'Andriamanitra dia alahatra le hira zanako a irao izy io tsy hira tsy hainao zany alahatra eo zany mahatonga ny hira eny verimera satria tia tena izy ty fa tsy hainy io dia tsy mihira izy nefa tsy hainy io tendreny mpihira mpitendry jereny fotsiny le mpitendry tsy mihira izy dia zay hira hainao ahafahanao mideran'Andriamanitra no petraka verina indroapolo ny sasany satria anao tiako hideran'Andriamanitra. Averimeriko ny any teolozika koa hoe fa zay manaiky hideran'Andriamanitra no mandresy ny devoly satria ny devoly io rehefa kivy ianao, rehefa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ianao, rehefa tsy mideran'Andriamanitra ianao, resiny ianao zay mitsinjaka tena manao kibotoko mihitsy io devoly io rehefa ianao zay tsy mideran'Andriamanitra. Io F28 io a somary nangatany io nasesitresika ny enina nangatany io manam-pavitan'ity manam-patonga ty anaty dia napetraka ny afarana fa tsy tiako io
rehefa voatinikao Andriamanitro taraina ohatrany rehefa omiavomeny toteny fa voatery napetaka ihany mbola mifona ny famelan-keliko mangataka famelan-keliko hitonokireo tsy za zany tsy liturjiako zany niany fa vonandray famelan-keliko ao tamin'ny liturjie famelan-keliko dia nahazo famelan-keliko zay amenatra ny farany fantokovavahana fa inenina niantso azy tamin'io tsy lazaiko mianarana eny ano ao apetaka ihany hiranao io e za milaza aminao fa za tsy hirana io satria tena ho fideranan'Andriamanitra zany io zany ravoravonaka na dia ampalahilovina vetivety amin'ny fakapanahy maro samihafa aza ianareo ka rehefa voazany toetra ianareo hideran'Andriamanitra sy an'ilay voninahitra azy ankalaza ny anaran'ny tompo satria miaranao Andriamanitra miorona ny fononan'Andriamanitra ao ianao lasa nandositra devoly ankaiza izy io any amin'ny faharivo rehetrafo any amin'ny solofarany lasa nandositra any devoly satria resinao izy tamin'ny nanoeranao azy miaraka tamin'ny Jesosy tomponao ho anao voninahitra ao any